olona fito no efa nampanatsona niatrika fanadiadiana iraisan'ny zandary sy ny polisy ao Toamasina noho ny fakanankeri ny teratany indo-pakistanais tany atoerana ny 2 febroary teo. Mbola misalasala amin'ny fifindrany amin'ireo toerana vaovao ireo taxi bus régionaly sy eny amin'ny fasan'ny karana raha toa ka androany ny fotoana voafaritra ifindran'ny toerana. Potika tanteraka ny lalana eo Vatoavo mampitoy ny Ambalavao sy Fianaratsoa taoriany takaitra navelan'ny rivodoza ava. Efa ina ho tapaka tsy azo andehanana intsony ity lalana ity fa efa vakivaky avokoa. Fomba nahazatra ny mpifankatia ny mifanolotra ny fanomezana rehefa 14 febroary hoy ireo mpifankatia androany. Voninkazo, fitafiana ary ny chocolat no tena be mpifidy atao fanomezana ho an'ny olon-tiny. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampalam-baovao amin'izao andro eto amin'ny TV+ ary izahay sy ny ataon'ny sampana fampalam-baovao dia miaramba manokana indrindra an'ireo mpifankatia tratrin'izao fa 14 volana febroary izao. Miaraba ary misaotra indrindra mampiatrano anay voalohany indrindra eto Madagasikara artiste no malolotra filazam-baovao eto amin'ny TV+. Ary manotra izany dia i Bodo Razafindrazaka sy Njakatiana rahasoa. Ya, atombokontsika ary ny vaovao ataon'ny fanjakana fitaovana politika amin'izao fotoana izao ny fiarahamonim-pirenena hoy ny Fevrier. Anisan'ny manimba endrika ny fiarahamonim-pirenena nefa zany ary tahaka ny fampandraisana anjara azy ireo teo amin'ny filakevitra politika izay notariny Premier Ministre farany teo mikasika ny famolavolana ny lalàna mifeny fifidianana izay miantso ny fiarahamonim-pirenena ny Fevrier mba handa sy tsy anaiky ny fampiasana azy ireo ho fitaovana politika izay mety hitarika amin'ny méthode isadisy. Fevrier. Foto-kevitra isiny ny fiarahamonim-pirenena ny fandavana no mety ho kajikajy politika amin'ny endriny rehetra. Raha ny tantanana ny tombontsoa iombona ny firenena no kendren'ny mpanao politika, ny fiarahamonim-pirenena kosa dia tokony kendry tanjona mazava dia ny tanjon'ny orinasa, ny fikambanana samihafa, ny fiangonana, ny mpiaro-ny zon'olombelona, ny ONG na ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, hoy ny Fevrier. Raha tehaka ny fahefana dia tsy maintsy manangana fikambanana natokana ho an'izany tanjona izany ary mahavita manainga ny mpifidy. Izany no antom-pisiny ny antoko politika izay tena vokatra be eto amin'ny nosy. Ny hita nefa ankehitriny no ireny antoko ireny izay mandrakariva zara raha fitambatra ny tapaka sy namana vitsivitsy fotsiny ihany dia mitsofoka any amin'ny fiarahamonim-pirenena manafina ny teti-dratsiny alohan'ny ampisehoany ny kajikajy ny ara-politika. Io endry manalasala io no animba voalohany indrindra ny fatokisan'ny vahoaka sy ny fiarahamonina ny fiarahamonim-pirenena. Nanamafy ny Fevrier fa lasa atao fitaovana politika fotsiny ny fiarahamonim-pirenena amin'izao fotoana izao noho izy ireo mahenga ny faritra maro sy mbola henona teny eo anivon'ny fiarahamonina. Hita ny voka-dratsin'izany tatoato raha nisy ny tontena ho solotena ny fiarahamonim-pirenena ny fanakalo-hevitra tamin'ny manam-pahefana ara-politika izay nosoloan'ny Premier Ministre teny mba hamita ny lalam-pifidianana izay tokony hankatoavin'ny parlementaira. Ny fitsipika mifeny fifidianana nefa dia natokana ho an'ny olom-pirenena rehetra noho izany dia lalana fototra ny tokony handaminana azy. Ny azon'ny fiarahamonim-pirenena atao dia ny manolotra sosikevitra. Ny miady hevitra momba ny rijateny ny volavolan-dalàna miaraka amin'ny fahefana mpanatanteraka dia tena hitera-doza ho an'ny fiasan'ny demokrasia sy ny fahaiza-mitantana. Ireo rehetra voakasika izany ao amin'ny fiarahamonim-pirenena raka izany dia tokony haneo haingana dia haingana ny fandavany tsy iombona na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana amin'ny fitondrana fanjakana. Ankoatr'izay, nampatsiahy ny Fevrier ny mahazava-dehibe ny tazoma ny fiarahamonim-pirenena ny foto-kevitra hijoroany mba hiverena ny fatokisana azy ireo. Olona fito no efa nampanatsona ny atrika fanadiadiana iraisan'ny zandary sy ny polisy ao Toamasina no ny fakanankeri ny teratany indo-pakistanais tany antoerana ny 2 febroary teo. Vavolombelona 8 no efa nalaina ambavany no ity raharaha ity. Olona 5 moa no fantatra fa nakankeriny any akilika sanctionné. Zora Barjona sy Fetra Andriamananjara. Tsy mbola nisy tratra ireo lehilahy 5 nakankeriny any akilika sanctionné 12 andro taoriana efa kanankeriny. Efa nisy ihany koa ny famitorana natao tao Toamasina tany amin'ireo olona na ina fa nanao fakanankeriny saingy ny famitorana no hamaritra ny tompon'antoka. Olona 7 no nampanatsona teny fanadiadiana iraisana ary 8 no nalaina ambavany fantatra fa 8 olombelona ary isan'izany ny mpiambina ny tranon'ilay teratany karana.
raha ny olona zany nanaovana na interpellation ma zany filazana anazy amin'ny teny frantsay zany hoe mila fandalinana bebe kokoa mila fanamarinana ahoana ty olona ty na misy idirany ve na tsisy na olona mampiaya zany teo amin'ny fito zany olona nanaovana an'izay de rehefa fantatra zany mombamomba ny olona ina zahay koa moa zany tsy afaka hoe tonga de tenenina hoe anao nanao an'ity fa zay fikarohana zay mitady ny marina raha tsy misy ny zany hoe tsy mbola hita ny profo hoe nandray anjara amin'ny zavatra io za de nitrea olona hoe fantatra ny toerana misy anazy ny fantatra ny vady aman-janany de nenona koa de nalefa nody any amin'ny tokatrano de misy olona anakivalo koa ny olona nalaina ambava zany hoe témoin zany reo vavolombelona afaka nanazava hoe nanahita nle fitrangany de zavatra tary de raha ny fisavana zany valo zany ny toerana ny fisavana zay natao marina fa io fisavana io de eo ampitariany andriamatoa filohan'ny mpanoa lalàna na ny hoe procureur de la république efa nametrana barazy avokoa ny lalam-pirenena faharoa sy fahadimy mivoaka ny tomasina ahafana manao velam-pandrika ireo pakankeriny ho iatrany ny zandary efa betsaka ihany koa ny vaovao voaray saingy tazomina ho tsy ambaratelo mitandro filaminana iarovana ny ainy nalainan-keriny ilaina ny fiaramiasa amin'ny olotsotra amin'ny fanadiadiana tao ho iatrany ny fanadiadiana iraisan'ny zandary sy ny polisy afaka miantso amin'ny larana maitso 034 49 740 46 sy 033 18 678 25 ny olotsotra raha toka misy ny olona mampiaya indrindra fa ao Tomasina misalasala aho satria hoy Njakatiana ary toy izany no manjoan'ireo taxi brousse régional sy ireo eny amin'ny fasankarana izay misalasala tokoa amin'ny mety findratoerana raha androany no fotoana tokony andatanterahana an'izany any amin'ireo toerana vaovao izay no faritana ho azy ireo sady tsara tare tokoa fanazavana nisy ny taratasy fampahafantarana navoaka ny ministera ny fitaterana fa manomboka androany tsy azo atao intsony ny mivarotra tapakila sy miantsona eny amin'ny taxi brousse hafa ankoatry ny eny Andotapenaka ho an'ny zotra régional mampitohy ny RN1 sy ny zotra nasionaly RN4 sy ny RN6 ho an'ny eny amin'ny fasan'ny karana nefa mbola nahitana mpivarotra tapakila sy mpitatitra hatramin'ny androany isan'izany ny amin'ny coopérative mitondra mpandehoany sy oromandidiny milaza mbola tsy naharay toromarika amin'ny fifindrana ireo mpitatitra na vonina hifindra aza mety aminay misy le mifindrena satria raha jerena manko le ty zao mba tsy nanana tsy olavatavaka bitatsika zao tsy mety zany tsy mety aminay tsony dina mahatonga anay hoe mbola eto ihany hatramin'izao zay indray no tsy fantatra mety hoe fandamina zao rena ambony ndray ngamba zay de zay mahatonga anazy hoe ihany fa tsy mbola nisy ny teny hoe fa tokony mifindra zay mbola sisy ny teny hoe io zany sisy ondresaka fotsiny aminay hoe tokony efa hifindra zay androany satria hoe misy anakana zany erianany etsy amin'ny jovena hoe tsy afaka letra titsony le tobily tsy manaiky ny fanesorana azy ireo amin'ny fasankarana kosa ireo zotra nasionaly tahaka ny lalam-pirenena fafito ireto farany izay afindrany amin'ny topy antsonany eny Ambohimanambola mitaky ny hijanona amin'ny fasan'ny karana izy ireo le tomobile mameno akoatran'ny eto zany no tsy mety aminay satria hitanao zany misy tomobile mameno anosy misy mameno 67 misy mameno akadimbahoaka de raha soreto nefa zay tsisy ho tonga any Ambohimanambola zany raha filana stationnement régional menatsy tsy ho tonga any mihitsy ny olona satria zany ny olana voalohany na ny taxi be sy ny taxi sy ny olona hidina ty anaty vila zany tsy hoany mihitsy fa tsy mitsy hoe akadimbahoaka zay le mandany frais lafo ary na ny anosy izy mandeha frais lafo de any izy de lasa tsy mety aminay zany le place le hoe kisaka makany hoe ny Ambohimanambola fa raha hoe eto zany ny station de eto fotsiny namboarina za zay mety mety aminay mizarazara nefa ny hevitry ny mpitatitra misy amin'izy ireo no vonanaraka fandaminana raha toka manaiky ny filohan'ny coopérative misy azy ireo potika tanteraka kosa ny lalana eo Vatoavo mampitohy ny Ambalavao sy Fianaratsoa taoriny takaitra navelan'ny rivodoza ava efa ina ho tapaka tsy azo andehanana intsony ty lalana ity fa efa vakivaky avokoa mitantaina ireo mpamily mampiasa ny lalana noho ny fampiteniny tanteraka vao maika manafaingana ny fasimbany lalana ny orana avy isanandro hoy ny mpamily taoriny ny takaitra navelan'ny rivodoza ava potika tanteraka ny lalana Vatoavo mampitohy any Ambalavao Fianaratsoa hitatsika amin'ny sary fa tena potika tanteraka ity lalana ity mitaraina ireo mpamily sy ireo mpandeha noho ny fasimbany lalana
efa mitresatresaka tanteraka ny lalana ranonambaran'ireo mpamily fa dia efa fahaizana isisa no ampiasaina rehefa tonga eo amin'ny lalana simba. Tsy hitan'ireo mpamily ny atao manoloana ny fahasimban-dalana fa dia tsy maintsy mandeha foana isan'andro satria io no fitompivelomana hamelomana ny vady aman-janaka. Ny entana no tsy maintsy ahena mba hisorohana amin'ny loza mety hisy ho tampoka raha mavesatra loatra ny fiara. Mitaintaina mafy ihany koa ireo mpandeha rehefa tonga eo amin'ny lalana simba. Misy amin'izy ireo no mangataka ny hivoaka ny fiara mihitsy rehefa tonga eo amin'ny lalan'ny Vaovao noho ny tahotra. Nambaran'ireo mpamily mba hijereny ny mpitondra fanjakana akaiky ity lalan'ny Vaovao mampitohy any Ambalavao Fianarantsoa ity mba hialana amin'ny loza mety hitranga. Tsy andrasana hisy loza iseho na ho tapaka tanteraka ny lalana vao andray ny andraiky ny fanjakana ho hiatrany ny mpamily. Anisany misedra olana ihany koa ny tetezam-by eo an-Dranonorvato amin'izao fotoan'izao. Mila fahaiza miampita amin'ity tetezana ity. Tsy maintsy misy mpibaiko vao afaka mandeha eo ambonin'ilay tetezana amin'ny fiara so sanatria tafaporitsaka any amin'ny tsy tokony andehanan'ny kodiarana. Ny fahateran'ny foto-drafitrasa no antony fahasimbana raha ny fanazavan'ny mpamily hatrany. Ny tsy fandriam-pahalemana ny Toliara tratran'ny polisy eo anivon'ny FIP tao Toliara ny asabotsy lasa teo ny jiolahy anankiroa sy jiovavy anankiray izay mpanendaka. Ankoatran'ny fitaovam-piadiana izay tratra teny amin'izy ireo jiolahy ireo dia tratra teny ihany koa ny ody gasy nampiasainy. Efa nampitaraina ny fokotany maro tao Toliara ireo jiolahy vao sambotra ireo ary indro vao sambotra ihany. TV+ Toliara. Jiolahy roa sy vehivavy mpanendaka iray indray no tratra ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny FIP eto Toliara ny asabotsy lasa teo tao ny fokotan'ny anketraka. Milongo fiadiana araka izao hitantsika amin'ny sary izao ireto jiolahy rehefa manao ny asa ratsy. Mampiasa fanafody gasy ihany koa izy ireto araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Ny fokotany Ambohitsabo sy Aobesako no tena lasibatra amin'ny asa ratsy ny ireto jiolahy raha ny fanazavana. Tamin'ireo le polisy namana izay mipetraka eny toerana eny anketraka zany amin'le toerana izay ipetrahan'ireo le zalahy mpanakanakan-dalana aty amin'ny fokotany Ambohitsabo sy Besakoa. Ary izy io moa zany efa matety piseho foana zany efa mitaraina mihitsy vahoaka tamin'igny ka rehefa nangataka ny instruction avy amin'ireo le instance rehetrarehetra zany dia tonga dia nanome baiko ry zareo nafanay nanao descente tegna amin'le toerana ary nahazahoana an'ireo le reto izy telo lahy reto. Marina eto moa zany fa ny anankiray amin'izy io le manao menamena io dia efa tena fantadaza mihitsy ary mbola nisy namany koa raha tafaporitsaka tamin'le arrestation nataonay. Fa le anankiray no tamin'zahay nandalo moa zany no teo izy dia tsy maintsy ny ramaseny niaraka aminy any. Le vehivavy io moa zany io no tena mpikarakara an'zareo zany amin'ny any. Raha ny ao amin'ny fokotany Ambohitsabo manokana dia velon taraina noho ny fandrombana mahazo azy ny mponina ao an-toerana raha ny loharanom-baovao. Mitohy ihany koa ny fikarohana ireo jiolahy mpanendaka naman'ireto ifatratra ireto raha ny nambarana avy ao amin'ny FIP eto Toliara. Fa mbola miangavo foana zany zahay angataka an'izay le fiara-miasa zay satria agny agnaty fokotany agny misy an'izy io ary tena manana finoana zahay fa mahafantatra an'io daholo zany itsika ao agnaty fokotany eo. Kaza misorona misy nareo zany ny mampandeha aty aminay aty fa zahay vonona foana zany amin'izay fotoana rehetrarehetra ilana anazy ahafahanay manombotra an'ireo le olon-dratsy izay tena fa mampitaraina be loatra ny vahoaka eto Toliara. Ny trangana fitsaram-bahoaka indray tao amin'ny commune Ambodilafa district Anosy Variky ny 17 janoary teo. Jiolahy avy nanafika tokantrano iray ary namonina fatin'ny tompontrano tamin'ny antsy no tratran'ny vahoaka. Voatazona vonjy maika ao Mananjary no ity raharaha ny ben'ny tanàna any Ambodilafa. TV+ Mananjary. Ny 17 ny volana janoary no nitrangana fanafihan-jiolahy miisa 5 ny tokantrano iray tany amin'ny commune Ambodilafa district Anosy Variky. Maty voafira antsy tamin'izay ny olona iray ary vola 4 sy iray tapitrisa ariary sy entana maromaro no very. Taorian'izay anefa dia mbola nanao fanafihana ihany ireo jiolahy ka tratra mifokon'olona ny iray tamin'izy ireo ary nentin'izy ireo teo atampon-tanàna Ambodilafa. Teo no nanomboka tsy nanaiky ireo vahoaka ka nanomboka ny fitsaram-bahoaka ka nahafaty ny iray tamin'ireo jiolahy. Efa tonga tany an-toerana ihany koa ny zandary avy any Mananjary tamin'io fotoana nisian'ny fitsaram-bahoaka io saingy tsy nahasakana izany raha ny fanazavana.
Ny zoma teo araka izany no tonga tany amin'ny zandary tany Mananjary, ny ben'ny tanàna Nambodilafa, ary avy hatrany dia natao fanadiadiana ary voatazona teny amin'ny zandary nandritra ny 2 andro. Rehefa tsy salama nefa ity ben'ny tanàna ity dia naterina eny amin'ny hopitaly ary mbola eny hatramin'izao manaraka fitsaboana. Lafa nandritra ny 13 taona 14 taona tsy ao nitondrany tamin'ny commune Nambodilafa dia tonga tatsy izy lafa misy angamba tonga avy tatsika dia rehefa tonga tatsy zany izy dia avy nisolo kanzo takotra amin'ary zany ta Masindrano tonga dia nagnantona tamin'ny kanzandarina teto dia alina mima zany andro sy mierina koa izy fa tonga dia nandro teny dia nanaterana vary teny tagnaliny dia raha enina zava koa andro dia milasta faherina dia nanaterana vary teny foana dia aliny zoma dia aliny sabosy izy na savotra teny tamin'ny zandarina teny dia telefona zany nagnano sonety ambanivolo satria izy ambanivolo fa zandriko mianatra foana Mananjaretsy dia tonga tatsinona zany aho satria savato eto manjary lafa nagnatsy ndraiky andro vao tonga tsy dia izy efa sy salama io zany no hitako zany satria izy olona efa matetsika marary mbola agnatin'ny sy fahasalamana tanteraka mbola matetsika amin'ny crise io matetsika sy masiaro tegna dia mbola agnatin'ny sy fahasalamana dia mbola miady mafy aloha. Nanambatra ny teo anivon'ny zandary Mananjary fa matompona andraikitra voalohany azy tamin'ny komina io no tsy maintsy nitazomana azy natao fanadiadiana. Ny zoma izao no mety hiakatra fitsarana ny raharaha. Ankilan'izay dia tsy manaiky ny nitazomana ny ben'ny tanàna io ny fikambanany ben'ny tanàna ao amin'ny distrika 2 any Nosvarika sy Mananjary. Ny lazany anao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa izy ireo mahakasika ity raharaha ity. Katolika moa nizaka sa protestante? Protestante. Ho an'ny mpino katolika dia anio no alarobia 7 andro mialohan'ny andron'ny Paska izay volana avrily ary voalohan'ny volana avrily izay tsy lainga fa io no andron'ny Paska amin'ity taona ity ary tonga marobe teny faravohatra teo amin'ny ekara Masidady Joanny Batista ireo mpino katolika mba hiositra lavenina izay fiatomboan'ny karemy ary maro amin'izy ireo zany no tonga teny amin'ny toeran'io anamariana an'izay 7 andro mialohan'ny andron'ny Paska izay arao ary fitiavana Dony sy Ivrasata. Nandritry ny sorona masina tamin'ny 9 sasany maraina fanao isan'andro no nanatanterana ny fanosorana ny lavenina mariky ny fiatomboan'ny karemy tonga nandray izany ireo mpino katolika hatramin'ireo ankizy azy. Lavenina ho fampatsiarovana fa olombelona ody vovoka ihany ny olombelona rehetra. Misy amin'ireo kristianina nanenjika ny fotoana mihitsy na mbola misy aza ny asa miandry andray anjara amin'ny fanosorana ny lavenina. Kristianina katolika aloha dia tsy maintsy namonjy ny larobian'ny lavenina ny tenako satria ny larobian'ny lavenina moa mariky indrindra fa hoe andro fibebahana ary andro any ihany koa ny andro voalohany amin'ny karemy amin'ny kristianina katolika dia mila miovafo zany tsika amin'izao fiainana zao amin'ny fiainana rehetrarehetra mihitsy. Io arakaraky ny olona tsirairay marina hoe misy ny fifehezantena tsy maintsy atao fa rehefa ao le fahavononana hoe mila mifehtena ny tenako dia tsy maintsy voafehy na ino kidona na ino kiatra. Zava-dehibe ny fotoana ny karemo kosa sarabino sasany afana mifehtena sy miomana mialohan'ny fitsanganan'ny Kristy ny andro ny Paka. Atongavako eto zany amin'ny larobian'ny lavenina io zany manomboka amin'ny finoana katolika zany dia misy ny hoe fibebahana dia miala amin'ny zavatra fahasaran-datsy rehetra zany dia karemy fifadiakanina zany amiko. Manomboka andrany araka izany no mifady ana sy mifehtena ireo mpino hoy ireo pretra afa-tsy ireo olona marary. Fibebahana fialana amin'ireo zavatra mamatipatotra rehetra tsy mangeja tsy ahafahana miaina an'ilay hoe batemy sy batisa ny raisina zany manatona ny tompo akaikikaiky kokoa dia fanamafisana an'ireo fivavahana fa koatra ny fibebahana zany ny fivavahana no ny fatorantsika amin'ny tompo zany ny fivavahana zany ny ezaka faharoa dia ny ezaka fahatelo dia ilay famolahan-tena mariana manokana amin'ny hoe fifadikanina
androany zany zao ny kristianina katolika akoatran'ny marary feno varambe folo taona hatramin'ny 7 taona dia mifady ihany be dikan'izay tsy hoe tsy mihinana mihitsy fa mba anankiray amin'ireo fanaonao zany raha intelo anao na indimy ianao anankiray amin'ireo ihany zany natao aminatin'ny fatra le mahazatra zany fa ny sisa zany ahena avy amin'ny teny latina midika hoe 7 ny teny hoe karemy. Feno mpifankatia ny aran'ny sakafo kosa ny gastronomie pizza androany nandritra ny fankalazana ny fety mpifankatia. Nisy ihany koa ny tolotra manokana natotry ny gastro pizza ho an'ny mpifankatia rehetra hatramin'ny alahady zao akoatra ny pizza des amoureux ho fanomezana fahafapo ny mpifankatia. Zora Barzona fetra Andriamananjara. Ny avaka ny fety mpifankatia ho an'ny mpifankatia tonga teto amin'ny gastronomie pizza androany satria nisy ny fakana sary niaraka iarahan'ny mpifankatia anatina sarina fo avy amin'ny gastronomie pizza. Raha nita dia feno olon-droa mpifankatia avokoa ny toerana rehetra ho fanamariana ny fety mpifankatia androany 14 Febroary. Andro ray akalazaina le izy mifankatia foana fa mba fotoana ray mba amin'ny falifaliana ny partenaire anao zany. Miandry ny fanomezana avy amin'ilay olon-tiany ny akamaroan'ny vehivavy amin'ny androandroany ity tsy ambaratelo nefa ny fanomezana ho atolotry ny olon-tiany. Ny fahafantarana an'izany dia fety mpifankatia izay angamba mifantatry fa tsy mahafantatra ankoatr'izay. Nanolotra fa zany hoe tsy hoe tele izy natolotra fa mbola any nampatrao ananjy ve tiako be izy dia mitsatrina amin'ny herin-taona ohatr'izao indray zay sesy mbola mifankatia be ohatr'izao foana. Isan'andro ny tokony hanomezana fitiavana ilay olon-tiana saingy atao miavaka kely ny androany ohatra hoe fitondrana azy misakafo atao amin'ny la gastronomie pizza misy ny pizza des amoureux tolotra ho an'ny mpifankatia amin'izao andro mpifankatia izao mbola mitoy nefa ny tolotra homeny la gastronomie pizza hatramin'ny alahady izao. Faly miaraba ny mpifankatia rehetra la gastronomie pizza amin'izao Saint-Valentin izao nanomboka malitalata hatramin'ny alahady ho avy zao alahady 17 volana febroary dia misy tolotra manokana atolotra ho an'ny mpifankatia rehetra eny amin'ny point de vente rehetra Eranosy indrindra fa neto Antananarivo. Misy ny vokatra vaovao antsoina hoe Royal Burger sy ny Chicken Burger samy 6 000 ariary avy ny vidin'izy ireo anasana ny mpifankatia rehetra anandrana n'izany vokatra vaovao zany. Ao ihany koa ny pizza des amoureux izay pizza natokana ho an'ny Saint-Valentin pizza anisan'ny tena hoe nomena ny tsiro faran'izay tsara satria fromage avy any ampitan-dranomasina no ampiasainay amin'ity pizza des amoureux ity. Hita manerana eny amin'ny point de vente zany pizza des amoureux zany. Azo vidiana misaratsaraka izy ireo fa azo vidiana ao anatin'ilay antsoina hoe Pâques Saint-Valentin sy ny Pâques des amoureux. Misy tolotra manokana ho an'izay mividy an'izay Pâques zay eny amin'ny la gastronomie pizza. Eo ny mpiara-miasa aminay anazava ho an'izay rehetra anantona ny point de vente la gastronomie pizza ary dia mirary fety sambatra ho an'ny mpifankatia rehetra. Mbola misy ireo tolotra efa nahazarantsika ihany koa ny ao amin'ny la gastronomie pizza rehetra ary dia mirary fety sambatra ho an'ny mpifankatia ny la gastronomie pizza. Fomba mahazatra ny mpifankatia tokoa ny mifanotra fanomezana rehefa 14 Febroary toy izao ary betsaka ireo mpifankatia ao izay mandeha any amin'ny gastropizza mandray an'ireo tolotra ary betsaka ihany koa ny manotra voninkazo ny fitafina ny chocolat ny kiraro ny bisou ary ao ireo mpifidy fanomezana ho an'ny olon-tiany ho fanehoana fiavana isan'andro kosa no fanomezana tsara indrindra hoy ny mpifankatia sy Njakatiana ary arao ity fanadiadiana ataon'ny fitiavana Dony sy farasata ity. Monsieur Rive, ianao inona zao no eritreretinao hoe fanomezana isan'ny tsara indrindra rehefa fotoanan'ny fety mpifankatia ohatr'izao? Amba ny voafaritra anatin'ny teny sotramasina ny fitiavana lehibe indrindra dia izay fitiavana izay atao hoe tsikitsiky voninkazo kely rehefa hoe mba misy ohatran'izay ilay fihetseham-po kely mba miavaka amin'ny isan'andro zany. Inona natolotra zany androany? Voninkazo. Fitiavana zao no tena tsara indrindra. Tonga dia bisou kely mihitsy ny atolotra azy ka. Zay zany ny azo atolotra anazy fa tsisy akoatran'izay sady mba mitady vola. Fanomezana tsara indrindra fitiavana
Ie misy ena zao akanjo mety anazy zay mba tiako omena azy. Niakatra hatramin'ny 570 ny tany mpanjifa androany noho ny fetin'ny mpifankatia tao amin'ny fusion. Ny tanora no tena maro nanjifa fanomezana androany fa nisy ihany koa ny olon-dehibe. Mandeha be mihitsy zao ny cadeau amin'izao Saint-Valentin be da be mpanjifa mividy. Misy an'le peluche reny a coffret le izy miaraka amin'ny montre reny zao tena be mpividy be. Eny e presque hoe be mpividy be daholo zany le entana na le nonorsy angeza be reny ary mandeha daholo. Misy lehibe dia misy tanora dia eny e misy ankizy vitsivitsy ihany. Fina ny tena betsaka tanora sa ny ankizy? Ny tanora ka. Le izy tsy na entana vao tonga daholo dia le prix an'le izy ihany fa mbola entana taloha eny no misy promotion. Ie, miomana mialoha izay. Miomana mialoha mihitsy izay rehefa Saint-Valentin amin'ny entana rehetrarehetra cadeau omenan'ny olona. Raha atao hoe atao pourcentage zany tena eo amin'ny 95% ngamba. Fitombonin'ny mpanjifa. Fetin'ny mpifankatia no hamantarany maro ny andron'ny 14 febroary. Antony hafa nefa no nanamariana izany tany aloha. Maro ihany koa ireo olona manamarika fotsiny ny 14 febroary ho fetin'ny mpifankatia na tsy mahafantatra mazava aza ny antony. Fanadidina nataon'ny misaina Ralambondrainy sy Fetrandriamananjara. Andron'ny mpifankatia, fetin'ny mpifankatia, fotoana manokana ho an'ny mpifankatia, izay no ahafantarany maro ny andron'ny 14 febroary. Tsy misy fotoana manokana be fa fanamariana tsotra toy ny isan'andro no natao androany ho ity iray mpianakaviana iray ity. Ny fahalalako azy tsy hoe andro iraisan'ny mpifankatia fa tsy fantatra samy manana ny iraisany aloha mety amin'ny iraisany hoe zay vady zao mba miaraba mivadika tamin'ny maraina hoe zoe Saint-Valentin dia mba manoroka kely anahy izy dia mba ataovy betsabetsaka ny gotehako dada dia mamay gote fa misy ndray kosa mety hafa kosa ny sasany andro firaisana mpifankatia mety zavatra hafa ny ao anatin'ny lohany tsy fantatra sa eny mba mety daholo zany rehefa mifankatia dia zay no izy tsy zay le mifankatia no izy zay no tena izy mifankatiavana ny zava-dehibe. Tsy fetin'ny mpifankatia no nahafantarana ny 14 febroary tany aloha kosa ny sasany taty aoriana vao navadika fetin'ny mpifankatia ny 14 febroary ho izy. Saint-Valentin mazava ho azy izy aloha andro natokana ho an'ny mpifankatia fa ny tena netomboana ohatrany tsy dia tena izay loatra fa fahazahoako anazy aloha ohatrany tamin'ny taloha izy ohatra nanao sorona zany le izy taloha fa taty aoriana vao navadika hoe andro mpifankatia tamin'ny andro ny emperora sa inona dia isaky ny ohatrohatran'izao dia misy an'le sorona dia le hoentina mitsangatsangana dia tamin'izay konkoa nampatonga le Valentin nanao mariage le olona mpifankatia nefa tsy tokony natao dia zay le Saint-Valentin hoe izy lasa mpiaro-ny mpifankatia ankehitriny. Tsy dia tena mankalaza loatra aloha zahay fa ohatra ny andavanandro mpiainana ihany le izy fa sinao raha ohatra hoe mahazo cadeau dia ndraisika ihany. Anarana pretra iray novonoan'ny emperora romanina Claude faharoa ny Valentin tany amin'ny taona 700 tanoany vao eloko nanamasina fanambadiana ankafina ity pretra ity. Nofoanan'ny emperora romanina Claude faharoa mantsy ny fanambadiana tamin'izany fotoana izany. Antony nanafoanany azy ny fahitany fa tsy mifantoka ny miaramila rehefa hiatrika hiady fa havariana mieritreritra ny fianakaviany na tsy mety mandeha miady mihitsy noho ny fianakaviany. Nofoanan'ny Claude faharoa araka izany ny fanambadiana na dia teo azy ireo olona tsy nanaiky ny anafoanana izany.
ny pretra Valentin kosa nefa tsy nanaiky ka nantanteraka fanamasinana fanambadiana ankafina nosamboriny fanjakana romanina ny pretra Valentin ary nampidirina amponja maty no tapahandony ny pretra Valentin taorin'izay. Nanomboka teo no noraisin'ny maro mpiaro ny fanambadiana sy ny mpifankatia ny pretra Valentin ny taona 1970 no nambaran'ny papa Alexandre Fayenina fa masina mpiaro ny mpifankatia i Saint Valentin ary ny 14 febroary no anamarihana ny andro ny mpifankatia. Tany Angletera no tena namboan'ny fanamarihana ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia ny 14 febroary voalohany tany amin'ny taonjato fa 7 tany ho any. Teo no nanomboka niparitaka tamin'ny firenenkafa ny fankalazana ny Saint Valentin 14 febroary. Fotoam-panomezana ary anisan'ny fanomezana anankiray ihany koa ny fividianana bie hijery fampisehoana ho an'ny mpifankatia dia any amin'ny Palais des Sports mampiaraka satria vonona mpiomehana rehetra any amin'ny zoma zao i Francis Turbo sy Gottlieb ao anatin'le hoe Amourir eny amin'ny lampam-fanatanjahantena izy io no iseho amin'ny 7 ariva tsy diso ary anomboka amin'izay tsy diso izay mihitsy ny fampisehoana ao ihany koa ny fampisehoana aorinan'izay izay hijerantsika lalindalina rehefa avy eo. Fampisehoana zay atao dia na ny mpiarakara na izahay mpanakanto na ny eo amin'ny fandraharana kapobeny efa tena vonona tanteraka mihitsy aloha indrindra fa ny aty amin'ny loha aty ato zao mbola misy amboarina kely ny antony dia satria arakaraka mampanantona n'ilay fotoana no ohatran'ny tena ohatran'ny mahatonga hoe tsisy ninina mihitsy ato anatin'ny loha ary ny ato anatin'ny kibo ohatran'ny tady voaka daholo fa izany na kory tsy tenenana hoe matahotra zahay fa noho izany ho ratsy io zavatra io fa arakaraka mampatahotra anay anandrina indrindra no etreretana hoe atsara anty Amourir ity. Hitanareo am'izao efa mitsotsotro zao zany efa maka ny situation de travail zany hoe raha ny tena marina tokoa aloha dia misy trac be satria hoe miakatra palais fa ny ankoatran'izay nefa aloha dia miezaka ihany izahay satria efa tsy matoro mihitsy tsy mahita toro mihitsy am'izao ny baolina am'izao zao tsy concentré tsony aka Barça sa aka Real sa aka PSG fa ny Amourir arak'izay hitantsika izay dia hoe Amourir ny fiomehezana ao anatin'ny fitiavana fa ny anatra majinjinika ty ny ao apetraka ihany koa satria lasa lakilasy lehibe zany ty Palais des Sports ty amin'ny zoma review ka ianareo ho tonga aty no mpianatra ao ampianarinay satria sao de mba mifanoro e le izy moa zany de fantatritsika tsara zany fa ny hiditra ny anatin'ireny lagroty fiompiana ramanavy be reny mihitsika iresaka ny zavadalina rehetra tongava faamizomantsika andrasarasa an'le izy ny toerany sehatra de zao hitanareo zao zany hoe mitodika mena atsimo ny scène de ny mpijery mitodika mena faratra mahita iny andro malaza re tompoko tongava fa fimehezana neny le tadiavana mba miteny gasy tongava daholo reto ary miazaka za fa efa presque mbola be da be ny karatra efa miomana sahady izahay ho an'ny fandraisana anareo amin'ny zoma zao Amourir Gottlieb sy Francis etsika nisan'ny ngeza be eto Antananarivo ty fety ity ka de manasatsika menakavy ho tonga sy anatrika ny ao amin'ny lafin'ny parkina de miditra daholo ny anty anatiny daholo ny automobile rehetrarehetra amin'ny fito tsy diso de manomboka io fety io ka ny atsika na tsy mitovy amin'ny hira hoe misy répertoire de afaka ohatra zao fa mila mahita an'le voalohany amin'ny fito zany nareo rehetrarehetra. Anisan'ny lalao goavana indrindra andrasan'ny petit baolina kitra ny fihaonan'ny Real de Madrid sy Paris Saint-Germain anio alina ao anatin'ny ampahavalon-dalana ny Champions League io ary marihana fa lalao mandroso raha ho an'ny PSG androany ty antany am-bodo pronostikanao raha makafy baolina kitra. Raha pronostikako zao dia mandresy ny Real Madrid isaky ny alina ary 4-0 no ataontsika piady baolina raha fa za ndray zany maka ny PSG ia fa ny akamaroan'ny petit baolina kitra teto amintsika dia mirona any amin'ny fandreseny PSG ondro raha manoloana ny ia manoloana ny micro ny misaina raha lambondrainy sy fetra Andriamananjara. Pronostic an'le Real PSG androany alina maka Real tsika roso ray tsy dia mavesatra ny nanina satria samy favori maka PSG tsika 3-0 maka PSG tsika roso ray PSG de 3-0
roseray io PSG roseray PSG io tsika PSG tsika hatramin'ny farany pronostic le baolina Real sa PSG firy roseray maka Real satria za maka Real dia automatique be zany Real sa PSG dia firy PSG dia roseray satria aim-baovao be le Mbappé le Neymar koa miara milalao izy mitsama mahay Real mazava ho azy kokoa kely le paka le PSG 4-0 io 2-0 dia Real mandresy Real roseray ny baolina tompoko PSG contre Real Real contre PSG voaka mandresy amin'io tena azoko antoka mihitsy Barça équipe tsisy alaiko reo za zany fantatritsika fa ao anatin'ny fisariana dia marary fo isaky ny zao Champions League zao satria PSG équipe-ko ary dia Real équipe-ko ary noho izany tsy maintsy mamaka dia raha riva zany any fahalalako azy aloha amin'ny faminanina nataoko tamin'ny karatra roa ray roa Real ray PSG raha ohatra ka telo izy dia telo sy roa miandry fatratra ny fametrahampialana ny filoham-pirenena ao Afrika Atsimo Jacob Zuma ny mpikamana rehetra ao amin'ny atokony ANC ka mifantoka tanteraka any Afrika Atsimo ny mason'izao tontolo izao nampiaka-peo mantsy Somaly ny teo anivon'ny fitantanana ny ANC ary mangataka sy manery an'Andriamatoa Jacob Zuma mba hametraka fialana tsy misy atakandro. Mbola tsy fantatra raha toka tanteraka androany ny fametrapelan'i Jacob Zuma na tsy ity filohan'ny Afrika Atsimo ity no tokony ilaza mpabe maso ny fialany nampiaka-peo omaly ny teo anivony fitantanana ny ANC ny amin'ny ametrahany Jacob Zuma fialana tsy misy atakandro isy ny karazana fampitandremana amin'ny fomba hafa izay apetraka eny anivon'ny parlement raha toka minitsy te alala io fanambarana nataony mpitantana ny ANC io i Jacob Zuma. Araka izao hitantsika izao dia manana vahiny ny sampana filazam-baovao eto amin'ny TV Plus androany dia tsy izany fa Andriamatoa Njakatiana na Njakatiana pire ary misaotra anao ny vahiny eto amin'ity filazam-baovao fampilazam-baovao ity ary misaotra anao tokoa ary tena misaotra anao indrindra saika mba notany anao zahay raha tsy mahadiso izy moa le pire miaramira aminao amin'io alahady rovina moa ya mbola ao anatin'ny fankalazana ny vaninandro ny fetin'ny mpifankatia raha ny farany herinandro zao ary zay ny tsaratsara kokoa akalazana azy dia araka mivoalazanao zay isy ilay fampisehoana no heverina fa goavana eto andrenivohitra izay ho tanterahana ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena dia iarah koa amin'izay pire zay atao hoe Bodo aza misalasala fa tena goavana io fa tsy hoe izay heverina ny goavana fa aza misalasala mihitsy ianao amin'ny teny an'izany raha ny zavatra hitanay teny dia hoe toeramamy io ny vadika toeramamy zany io palais des sports io izay indrindra tsy ny toeramamy ihany fa izay nofinofy rehetra eritreretina dia afaka afindra ao amin'ny palais des sports amin'io andro manaraka izany narozy Bodo efa nanao fampisehoana taloha ela be tamin'ny tamin'ny taloha be tsy tadidiko izy matotra ny lohateny tamin'izay matotra fa amin'ity dia atao hoe mifampitatana mifampitatana foana zany narozy Bodo zao mifampitatana zay ahoana le endrika fifampitatana ny endrika fifampitatana dia marina fa fety mpifankatia androany afaka mifankatia ihany koa izay isy Bodo fa amin'ny lafiny mampianada fa amin'ny fotoana io zany no tena mifampitatana amin'ny resaka mozika ny mozika zany ny vokatra izay asehonay sy Bodo amin'ny fotoana io dia nampivadina ary zay nahatonga anay nanao fanomanana miaraka mba ahafanay mihevitra hoe mba zavatra hafa indray zany ny asehon'ny mpijery fampisehoana amin'ity ndray mitoraka ty zany ndray zao vahiny ya efa tonga eto moa zany zao ilay mpihira Bodo ny ahafantarantsika azy akoatra ny fahaizany milaza ny vaovao ny fanontaniana apetrako amin'ny Bodo dia hoe raha amin'ny Bodo manokana zany dia inona no zavatra tena hoe no heverin'ny Bodo tena hoe andrasany mpakafy amin'ny Bodo manokana amin'ny fotoana io miarabanao aloha dia miaraban'ny mpijery rehetra ihany koa dia ny zavatra tena andrasako amin'ny izay olona rehetra tonga ao zany dia mba hiarahira amiko za rery fa za miaramira Njakatiana
mba hiarahira aminay mandritra ny fotoana io zany hoe telotsika no mifampitatana i Bodo Njakatiana ary ianareo mpijery. Ia dia izay ihany koa no mamara fa alohan'izay dia mbola misy fanazavana kely ataon'ny Bodo. Mpanao gazety. Mpanao gazety, mampanao gazety ny Bodo. Misaotra anareo indrindra nanaraka izao fotoana mahafinaritra izao ary irarinay fa naharitra ny haino hatramin'ny farany izao filazam-baovao izao ianareo. Isaoranay indrindra koa ny fusion izay nampiaingo ny plateau-ny journal androany ary nanome ahy an'ity nonosa izay hoentiko mody ary ara-matory amiko ity ary manome fotoana anareo indrindra amin'ny alahady fa 8 volana febroary izao manomboka amin'ny 3 ratolakandro ao amin'ny palais des sports miaraka amin'ny Bodo sy Njakatiana fampitatana sika ary ny fotoan'ny filazam-baovao dia raha pitsy izao indray. Ia, misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany. Dia mametraka veloma mandram-piona ao amin'ny palais des sports amin'ny alahady izao. Misaotra indrindra.